Eo amin'ny resaka fanodikodinam-bola sy fisolokiana kosa indray dia mianadahy no tra-tehaky ny polisy misahana ny hosoka sy ny fampiasana hosoka izay fantatra fa nanodikodina sy nisoloky vola hatrany amin'ny 200 tapitrisa Ariary. Olona mianadahy tratra ny fandriky ny polisy misahana ny hosoka sy ny fampiasana hosoka nanodikodina vola 200 tapitrisa Ariary androany. Vola ao anatin'ny kaontina tetikasa fa tsy any mpamatsy vola vahiny iray nanodikodin'izy roa mianadahy ireto. Raha ny fanazavan'ny komisera misahana raharaha dia efa iray volana mahery izao no nanenjehana ireto mpianadahy ireto. Tena efa avolenta tokoa ny fomba entin'izy ireo manatanteraka ny asa ratsiny. Manana akaonty any amin'ny banky miisa 4 ilay ramatoa ka amin'io no andefasan'ny lehilahy izay niadahany ihany ny vola avy amin'ny kaontin'ity tetikasa iray ity. Ilay lehilahy moa dia mpitantana rabola atao amin'ny tetikasa ihany fahiny. Ny fiandohan'ny volana jolainy tamin'ny alalan'ny hosoka sy fampiasana hosoka nataon'olona anankiray zany no nentina namoahana vola tsokosoka tao amina kaontina tetikasa lehibe iray sy vatsiny mpamatsy vola resam-pirenena vola eto amintsika. Be dia be ny vola saika kasaina avoaka tamin'izay manodidina mahery ny 200 millions ariary any zany. Zay zany no teti-bola saika avoaka amin'ny alalan'ny ordre de virement nakenina. Noho ny fanaraha-maso mitoy sy ara-potoana nataon'ilay tetikasa moa zany ny telo ihany no tafavoaka fa ny telo zany tsy tafavoaka rehefa nametraka fitorina teo polisy economique ry zareo. Dia nanomboka teo zany no nantoro fikarohana mahakasika an'izay toe-draharaha zay izay nampiasaina daholo ny tetika rehetrarehetra izay tsara ho tsipirana eto fa tena azo lazaina fa avolenta dia avolenta tokoa mpanao ratsy tamin'izay fotoana satria na ny adresy IP-ny aza vitany nanitrika azy tao amin'ny adresy IP-n'olon-kafa. Izany hoe nisy ny fiara-miasa teo amin'ny teknisianina ny banky izay nandefasana an'ilay vola. Nisy ihany koa ny fiara-miasa tamin'ireo tambatsotra serasera isa-tsipajy misy eto amintsika. Dia nisy ihany koa ny fiara-miasa ihany koa tamin'ireo sécurité mampiasa amin'ireny caméra de surveillance ireny. Androany moa tratra ilay lehilahy ka mbola ampanaovana famotorana ny manam-pahefana. Fa inoana kosa fa tsy ela dia tena fantatra ny marina rehetra mikasika ity raharaha ity.